Rajaivina ihany koa dia nisy ny fitokonana nataon'ireo mpivarotra tetsy Tamena tetsy amin'ny Malakama no marimarina kokoa. Efa nisy moa ny fandraisana andraikitra nataon'ny tompona andraikitra teo ihany koa ny fifanantonana nataon'ny mpivarotra sy ny tompona andraikitra. Araka izany dia afaka miverina manao ny asa fanao ny andavanandro ireto mpivarotra ireto, saingy nisy kosa ny fitoriana izay napetraka ny fikambanana miaro ny zon'olombelona ary tokony azo onitra ireto mpivarotra ireto. Nisy moa zany ny famevenan'le toerana zany tsy resaka be da be moa hoe zao ny tena marina tamin'le famevenan'le toerana, tsy nisy autorisation aloha tany amin'ny commune ny fanaovana an'le fefy ary tsy nanana didy mihitsy ny tena ampelantanan'le huissier analana an'le mpivarotra teo. Nisy ny interview momba le maître le huissier nilaza izy fa tsy tompona antoka tamin'ny fanalana an'le mpivarotra, kanefa mpivarotra rehetra dia miteny fa izy mihitsy ny tompona andraikitra voalohany nanala an'le mpivarotra ny baiko teo ary nilaza fa afaka adiny iray tsy maintsy rava daholo ny tsena. Voafefy tanteraka Malakama ankehitriny, niezaka efa natao moa zany be da be mifampirarana dia efa nandeha moa zay zao voafefy Malakama dia mivarotra amin'ny sisiny eo le mpivarotra efa mifampiresaka tamin'ny commune zay tao monsieur Soufbe zay lehibe ny assainissement Maly. Izy koa moa zany nampiantso anay dia nanatonatony zay sady mifampiresaka ny ekeny commune mihitsy aloha hatreto ny varotandreo olona reo eo amin'ny sisiny eo Malakama io ary tsy misy fakana tike zay nazavainy taminay mandra-pahitana vahaolana aingana dia aingana amin'ireo mpivarotra amin'ny Malakama. Izy moa zany tamin'ny fotoana io ny commune efa nandefa sosokevitra aminay hoe omena toerana reo olona reo Etsaberika dia mpivarotra sakafo ery amin'ny petite vitesse satria le mpivarotra sakafo tsy mety ao Berika fa eo akaikin'ny ranomaimbo le toerana ivarotandry zareo eo dia tsy maintsy alefa ery amin'ny petite vitesse. Nisy taratasy nalefa tany amin'ny fitsarana, ekipa sasany nitondra azy tany nefa tsy niraisy fitsarana fa nilaviny avy hatrany ka mbola eo am-panarahana ny taratasy io zany zay amin'izao fotoana zao ary efa mifampiresaka tamin'ny commission d'adoko amin'ny CST Tsianosy dia ry zareo mihitsy milaza ndray tanana andraikitra avy hatrany hikarakara an'izay zavatra rehetrarehetra.